Mbola amin'izay sehatry ny fampianarana azy hatrany dia ireo sekoly tsy miankina amin'ny teny vahiny na école d'expression française misantatra ny fidiran'ny mpianatra tamin'ity taom-pianarana 2024 fito 2024 ity. Raha ny fanazavana no entin'ny teo amin'ny école maternelle Petit Boutchou dia 2 andro ihany dia zatra ireo mpianatra madinika. Tapa-bolana katroka androano miditra mianatra ireo kolonga kely mianatra amin'ireny sekoly tsy miankina amin'ny teny vahiny na école d'expression française ireny. 2 andro teo ihany dia efa zatra ny ankizy raha ny fanamariana izay noentin'ny tompon'andraikitra iray eto anivon'ny école maternelle Petit Boutchou. Vetivety kely le tout petit reny zany tena manahirana indraindray fa tamin'ity vetivetika kely le adaptation zareo. Peu amin'ny 2 jours teo dia efa tsisy nitomany firy zareo. Dia ny par rapport ny hatramin'izay zany eo amin'ny semaine ohatr'izany. Dia ny 12 volana ny ankizy dia efa raisiny ireo ary manampy amin'ny fampivoarana ny ankizy rahateo, ny fifampikasoana amin'ny ankizy hafa sy ny fanabeazana ary fampianarana eny an-tsekoly. Raisinay satria be dia be zany ny reny miasa amin'izao fotoana izao dia misy hoe miatoraka aty amin'ny école maternelle tahaka an'itony zany zareo. Zay ny tena antony. Ny tombony moa dia ny fahaizany miara-miaina amin'ny ankizy kely mitovy aminy. Socialisation zany ny ilainy zareo dia eo koa ny fiteny, miteny izy. Efa taona sy tapany Anisia, anisan'ny mahafinaritra azy ny manao sary, manao coloriage, na mampiasa loko. Ny fianarana zava-baovao ary ihany koa ny tsy anjery. Je dis bonjour quand il fait jour. Je dis bonsoir quand il fait noir. Pour ce qui me plaît, je dis s'il te plaît. Et je dis merci car je suis poli. Na ireo zakely indrindra ary moa dia efa mahay zavatra maro sahady anatin'izay tapa-bolana izay. Moi je viens l'école, pigeon, pigeon vole, pas seulement pour